VATSIM-PITAHIANA ho anao, VATSIM-PITAHIANA ho anao Anio. Tenin'Andriamanitra raisitsika dia ao amin'ny Jakoba 4:1-5. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia hanandratra anareo izy. Amen. Ry havana, fanetretena ohatrany lasa teny hafahafa zany amin'izao fotoana izao. Ekena fa maro no milaza an'izany, indrindraindrindra eo amin'ny mpianakavin'ny finoana, kanefa dia ohatrany lasa zari-teny fotsiny zany fa vitsy ny tena mahatanteraka azy. Ny fiainantsika amin'izao vaninandro izao dia hazakazadava, zahana hisandratra ambonin'ny hafa, fezahana hisandratra mba hazo voninahitra, hazo toerana ambony, hazo anjara, fahasoavana sy fitahiana ngeza be eto amin'izao tontolo izao, ary lasa adino, eny tsy tsaroana ary mety maty tsy hita intsony ary ilay hevitry ny teny hoe manetretena. Lasa mifangaro amin'ny atao hoe fahalemena na fahasarotan-kenatra zany fanetretena zany. Ny fanetretena nefa dia toerana izay manandratra sy mampamirapiratra antsika eto amin'izao tontolo izao, na dia tsy hitan'izao tontolo izao azy zany. Andriamanitra no afaka manome izany toerana izany, fa ny tenin'Andriamanitra eto dia hoe manatona, manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia mila manatrika ny Tompo isika, ary izy no ametraka antsika amin'ny toerana izay efa voafidiny. Ary zany toerana zany ny mahafakely azy dia izao, nen'izao tontolo izao mora mirodana, tsy maharitra, fa ny an'Andriamanitra kosa raha manandratra anao amin'ny voninahitra izy dia maharitra mandrakizay. Ka iza ry havako no tianao hanandratra anao ankehitriny? Andriamanitra sa izao tontolo izao? Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, misaotra anao fa mbola afaka miroso eo anatrehanao ary fantatray fa manatrika anay ianao anatin'izao vavaka izao. Mahatsiaro ny zavatra nataonao rehetrarehetra izay, na teto amin'izao tontolo izao, na amin'ny fiainanay, na amin'ny lalana izay rehetrarehetra ny diavinay, dia nitana ny teninao mandrakariva ianao ary nahery taminay izany teninao zany ka nanandratra anay tokoa. Ankehitriny ara dia mankasitraka anao zay noho ny amin'ity andro maraina ity, satria fantatray fa zao fanatrehanay sy fanetretenanay eo anatrehanao zao dia ahatonga anao hanana mandrakariva lalana ho amin'ny hoavinay sy ny fiainanay. Ka ampianary zay mba hiaina anatin'ny fanetretena, ampianary zay mba hiaina amin'ny fahasoavana eo anatrehan'ny hafa, ary dia mba ho voninahitry ny anaranao izay ataonay rehetra, ka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana izany vavaka izany. Amen.